Fifaliana lehibe no androsoana ho anatin'ny tokantranontsika mianakavy. Manjo tsy tapaka izao fahita lavitra izao ary manovo ny loharanom-pahasoavana amin'ny alalan'ity fampianarana ny tenin'Andriamanitra, fandalinana ary famakafakana izay ifampizarantsika ombenombeny mandrakariva ity. Ary na dia amin'ity anio ity aza dia andray ny anjara fahasoavana avy amin'ny tompo indray ianao amin'izao fotoana izao. Manolotra ny fiarabana feno fiadanan'ny tompo atsika menakavy atatokantrano ato izahay izay mpanolotra ny fandarana ranao amin'ny pasteur Hertina raha fanomezantsony androany, ary eto anilako ihany koa dia ny pasteur Hertina Randriary Malala Davidson. Miarabanao pasteur, miaraban'ny mpiaino ihany koa tsika. Ya manona fiadanan'ny tompo anao pasteur raha fanomezantsony ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika menakavy tompo. Ya zay no ela kanefa na izany ary dia zava-dehibe ny mifampirarotso ary dia tonononay ombenombeny fa ny fitahin'ny tompo ho amintsika mianakavy. Irosatra antsika ao anatin'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra izay fampizarana eto, fa melohan'izany aloha dia apetratsika ambabaka eo am-pelantanan'ny tompo mba izy mihitsy no hitatana sy andrindra ny zavadrehetra manasanao andao iara hivavaka isika mianakavy, hivavaka isika tompoko. Raha eo manatitra ny saotra dia raha fankalazana ny anaranao masina sy lehibe izahay noho ny fitahinao, fahasoavanao, ny famindraponao tsy lany amamina ary tsy manapaharitana, ary dia anananay anjara indray ankehitriny amin'ny alalany teninao izay ifampizarana eto amin'izao fandarana izao. Mino izay tompo fa izara fiainana indray ianao, izara fahasoavana indray ianao, aneo ny fitahinao lehibe anao satria ny teninao dia mbola tsy lefilaza ary mifamonjena izay natolotrao teo amin'ny azo fijaliana ihany koa. Manamarina sy manatanteraka an'ireny mifamonjenao ireny dia mbola ampy mizara ho an'ny sambatan'olona sy ny tsirairay avy. Koa dia tononoko tompo ho ato amin'izao tokantrano mampandroso ny teninao izao, izany fitahina izany, izany fanafahana izany, izany fahasoavana izany. Raha misy marary dia efa tahinao ary tsy tranonao sahady. Ireo olona izay ao anatin'ny olana sy ny ady dia porofoy tompo fa Andriamanitra mahagaga ary Andriamanitra mifahagagana ianao mandray atanana izay rehetra mino sy mahatoky ny anaranao masina sy lehibe. Apetrakay eo am-pelantananao ihany koa ity fotoan'ity tompo mba tena ny avy aminao no ifampisarana eto androany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra tompo ao. Amen. Tafiditra indray tsika zany ao anatin'ny fandalinana izay ifampisarana eto tapitra ny Eksodosy toko 5:12 pasteur tamin'ny fandarana izay narahantsika teo aloha, fa miditra kosa tsika ao amin'ny toko 9:12 izay ombenombeny dia anovozana, fahalalana, fahatakarana, fahiran-tsaina, taridalana. Ary mahafinaritra amin'izy ireny pasteur raha tsy ahivona dia ny tantara no azo lazaina hoe fa elaela ary amanjatonjato amanarivo taona ny nandalovan'izy ireny, fa ny hery ny tenin'Andriamanitra sy ny fahasoavana hoetiny dia mbola manakery ary mbola tsy lefilaza ary mbola tsy matsatso mandrakity ny androany. Ary amin'ny fotoana izay ampiasantsika azy ankehitriny araka ireny taridalana omen'ny tenin'Andriamanitra ireny dia mbola afaka ahita fiainantsika tsirairay avy, ka irinay ho tonga ao aminao, ao amin'ny tokantranonao, eo amin'ny fiainanao zany rehetrarehetra zany, ary fampizarantsika eto androany ndao hiditra ao anatin'ny vakiteny antsika satria izay no andrasantsika mianakavy. Eksodosy toko 5:12 zany hoe manomboka eo amin'ny toko 5:17 ty tantara ty dia mitohy hatrany amin'ny 9 lavalava any ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary tonga tao Elima izy ary taony nisy ny loharano 12 sy ny azo rofia 70 dia nitoby teo anilan'ny rano izy. Ary tamin'ny andro 15 tamin'ny volana faharoa tao arinan'ny alany tany amin'ny tany Egypta dia nifindra ny ala tao Elima ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nakany amin'ny efitra Sina izay eo anelanelan'ny Elima sy Sinay. Dia nymonomonina tamin'ny Mosesy sy Arona tany anefitra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra, ka nanao taminy hoe inay ane izahay mba maty ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egypta, raha nipetraka teo anilan'ny fandrahokena ka mihinana sy mivoky, ka nitondra anay nivoaka ho aty anefitra ianareo ahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao.
Ary Jehova tamin'ny Mosesy, indro izao andatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo, dia nivoaka ny olona ka nanangona izay sahaza ho an'ny isan'andro. Izahako toetra azy, na andeha manaraka ny lalako izy na tsia. Aramby amin'ny andro fahenina dia amboariny izay azony, ary isy indroa toraka izay angoniny isan'andro. Ary hoy Mosesy sy Arona tamin'ny zanak'Israely rehetra, anio hariva dia fantatrareo fa Jehova nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Ary raha pitso maraina dia ho hitanareo ny voninahitry Jehova, fa efa reny ny fimonomonanareo tamin'ny Jehova, fa izahay moa inona no mimonomonanareo. Ary hoy koa Mosesy, ho hitanareo izany raha omeny Jehova hena hohanina ianareo anio hariva, ary mofo hahavoky raha pitso maray, fa efa reny Jehova ny fimonomonanareo izay nimonomonanareo taminay. Fa inona moa izahay no himonomonanareo? Tsy izahay no himonomonanareo fa Jehova. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona, lazao amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe, manatona eo anatrehan'i Jehova, fa efa reny ny fimonomonanareo. Ary raha i Arona mbola niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra, dia nijery nanatrika ny hevitra izy ireo ka indro ny voninahitry Jehova nisy teo amin'ny raona. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, efa reko ny fimonomonana ny zanak'Israely, ko mitenena aminy hoe, anio hariva dia hihinan-kena ianareo, ary raha pitso maraina kosa dia ho voky mofo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehova Andriamanitrareo. Ary noho ny hariva dia niakatra ny papelika ka rakotra ny toby, ary noho ny maraina dia nisy ando manodidina ny toby, ary noho ny ala ny ando dia indro nisy zava-madinika boribory teny amin'ny efitra madinika toy ny fanala amin'ny tany. Ary rehefa hitan'ny zanak'Israely zany dia nifanontany hoe izy inona itony, satria tsy fantany ireny. Dia hoy Mosesy, itony ny mofo izay nomeny Jehova fihinantsika, izao no teny izay nandidiny Jehova, samy manangona azy ianareo araka izay tokony ho laninareo avy, dia hiera ny vata homera avy ho amin'ny isan'olona araka ny isanareo, samy mitondra ianareo rehetra ho any amin'izay andahiny avy. Dia nanao izany ny zanak'Israely ka nanangona, ny sasany nanangona be, ny sasany kosa kely. Ary raha nafatrany tamin'ny vata homera izany dia tsy nananamby ny nanangona be, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy, samy nanangona araka izay fihinany avy izy. Ajanontsika hatreo ngamba ny pasteur ny vaky teny atolotra anao ny famelapelarana avy atrany. Ya tsika moa pasteur dia mandalina ny soratra masina, mandalina satria araky ny teninao teo fa io tenin'Andriamanitra io Baiboly ray manontolo io dia io tsy hoe voasoratra fotsiny zany le tantara, fa misy hevitra tian'Andriamanitra ho tenenina, misy lesona tian'Andriamanitra homena, misy zavatra tian'Andriamanitra ifampizarana amin'ny olona ao ambadiky nyreny tenin'Andriamanitra ao ambadiky ny fampianarana ireny. Dia misy zavatra homen'Andriamanitra zany ao ambadiky ireny rehetrarehetra zany pasteur. Ary zay ny mahatsara ny hoe mandalina mihitsy ny soratra masina, satria ny diatsika ho any an-danitra io pasteur raha fanomezatsoa, itsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay ho any an-danitra io dia tahaka ny diany zanak'Israely miainga avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Dia tsisy valaka, tsisy hafa mihitsy ireo kristianina mieritreritra ho any an-danitra andova ny fiainana mandrakizay dia tahaka an'ireo zanak'Israely avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Noho izany misy zavatra mila haitsika ao, misy zavatra mila ianaratsika ao, misy zavatra mila takatsika ao. Omaly izay sy pasteur Alvarez raha nianatra teto na mpianatra teto dia ny resaka momba ny atao hoe fahamatorana ara-panahy pasteur Rafahamezantsona le hoe falebiazana ara-panahy, zany hoe Andriamanitra mamolavola hatonga ny kristianina anankiray
ho matsotra ara-panahy am'izay anana lay atao hoe fahalebiazana ara-panahy fa tsy hijanona mandrakariva eo amina fahazazana ara-panahy. Attention fa tena zay no problème na kristianina ankehitriny pasteur ara-fanomezan-tsoa tsy misy fitombona ara-panahy loatra fa de nijanona tao am'le hoe io de nahavariana mihitsy ny resaky ny pasteur sasany mpitandrina sasany. Misy mpitandrina de samy teny an'ity ty pasteur ara-fanomezan-tsoa mana hoe nareo izy izy mitory-teny amin'ny radio any amin'ny télé tokony filazantsara notorianareo, tokony ny azo fijaliana notorianareo, tokony ny famonjena notoriana, zany ny tokony notoriana fa tsy zavakafa ny tokony notoriana. De tena mampalahelo ny olona samy teny zavatra ohatr'izany raha mpitandrina ianao rahalahy, tena olona taraiky ianao raha samy teny an'izany. Raha mpitandrina no miteny an'izany de tena mampieritreritra hoe fa inona no mahazo anao. Baiboly ray manontolo io ve no pejy ao anatiny de hitory ianao nandritry ny 20 taona, hitory nandritry ny 30 taona, hitory nandritry ny 50 taona, de Jesosy maty ho anao teo ambony azo fijaliana ry havana. Jesosy maty ho anao zany ny atao hoe famonjena, maty ho anao nandatsaka ny rany izy, raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana. 50 taona ve hitory an'izany foana? Tsika tsy miteny hoe ratsy zany a. Tsy ratsy zany, izy zany fa tsy tokony hijanona ny am'izany. Zany ny atao hoe fahazazana ara-panahy pasteur ara-fanomezan-tsoa. 50 taona, 20 taona, 10 taona, 5 taona ve ianao? De zao no izy mifampitsodrano tsika pasteur, toreo foana ny ianao ohatr'izany fa avy aloha zay mba hitory zavakafa. Sinao toreo foana ny fiangonanao, aza mitory isaky ny alady akoatra ny azo fijaliana sy famonjena sy ny rahan Jesosy, de tazony eo anao de mijanony eo fa avy aloha zay mba hitory zavakafa. Fa tsy zany ny atao anaty baiboly pasteur ara-fanomezan-tsoa. Tatony hoe niresaka ny antsika momba ny hitanao le famonjena momba ny rahan Jesosy eo amin'ny Eksodosy toko 12 toko 17 niresaka momba ny rahan Jesosy any antsika tao e. Fa nitory-teny tsy nijanona tao amin'ny Eksodosy toko 12 fa misy ny 13, misy 14, misy 15, fa 19 tsika zao ary hiditra fa 17 sy ny hatrany amin'ny apokalipsy. Tapitra koa de mbola mitoy manaraka. Tapitra ny Eksodosy de mitoy hatrany amin'ny manaraka rehetrarehetrany ny Levitikosy, ny Nomery, ny Deutéronomie, ny Pitsara, ny apokalipsy, ny Salamony, mitoy any. Fa tsy hoe eo amin'ny raha zanak'ondry foana no resaka. Ka zay le famola volana pasteur aza mijanona eo amin'ny fahazazana ara-panahy ianao fa ho simba ao ianao. Misy olona dia mijanona mba irery ihany, ny nahy de tsy mahalala afa-tsy zao ihany ny nahy, afa-tsy ny filazantsara, zay de tsy mahalala akoatran'izay. Be da be akoatra ny filazantsara, misy ny epistily, misy ny salamo, misy ny oabolana, misy ny boky mpitsara, misy ny epistily soratra amin'ny Petera, misy ny apokalipsy. Ary raha varinany am'izany ianao hoe ny nahy zao ihany de ho rerakeo ianao. Ary fa mitan'olona zany pasteur ara-fanomezan-tsoa, fa mitan'olona tsy hitombo ara-panahy zany, fa mitan'olona tsy ho atonga ny olona tsy ho matotra ara-panahy zany, fa tsy maintsy ampianarinao ny hoe inona daholo ny ao anatin'ny baiboly, ahoana ny fomba fanimpona an'Andriamanitra. Rehefa manaraka an' Jesosy inona daholo ny mety mitranga, inona daholo ny mety hiseho, inona daholo ny mety zavatra hitranga ao alolokely ao. Fa tsy mety koa ny hoe hitory-teny ianao de fitahina foana, hitory-teny ianao de fanasitranana foana, hitory-teny ianao de délivrance foana, hitory-teny ianao de fahagagana foana, tsy mety koa zany. Fa misy zavatra be da be eo ammola volan'Andriamanitra pasteur ara-fanomezan-tsoa. Ka eto zao rehefa novakinao lay Eksodosy toko 15 andininy fa 17 talohan'izy io de efa mifamadibadika teo ny sosiny tsy soa. Za tsy miteny hoe ratsy, sosiny ady, sosiny ady fangaroaro eo daholo ihany le izy. Rehefa mivoaka avy tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely de falifaly ery fa nivoaka tao. Raha mamaky tsika any amin'ny toko 17 de falifaly de jerenao fa rehefa tonga teo mbola tsy tafapita ny ranomasina mena izy ary, fa mbola teo anoloan'ny ranomasina mena mbola tsy tafapita, nitodika izy reny efa tazany sady indray ny Egyptianina miaraka amin'ny soavaly.
sovaly zany tsy mahafaly zany a efa falifaly izy fa tafavoaka tampotampoka eo ndray reny egyptianina zavatra tsy mahafaly manenjika azy tampotampoka teo ndray de nisokatra ndray ny ranomasina mena de nandeha tamin'maina izy de falifaly ndray azonao de hitan'izao ny egyptianina fa rakotry ny ranomasina tao nitotofany ranomasina tao de maty tao daholo ny miaramila egyptiana rehetra de nihirahira izy tafavoaka na de kely telo andro ndray io ndray fa tsisy rano tonga ndray le zavatra somary tsy de mahafaly azonao de nomeny navadika omamy ndray le rano de navadika omamy ndray le rano de avy eo nomena Andriamanitra loha rano 12 ndray izy eto amin'ilay toko fa 5 andeny fa 7 nomena Andriamanitra loha rano 12 de falifaly ndray ninana an'le loha rano tampotampoka ndray nefany eto amin'ny toko fa 9 tsisy hoanikoanina ndray ny tena marina aloha pasteur fanomezatsoa tsy de hoe tsisy hanikoanina zareo reo fa mbola nisy nohanina ihany izy nisy nohanina Andriamanitra hoa tsy hoe mampijaly zany Andriamanitra tsy hamono anao zany fa matoa tonga eo amin'ny toko fa 9 mbola nisy nohanina izy fa izao ny resaka eo amin'ny andininy voalohany toko fa 9 andininy voalohany ary tamin'ny andro fa 5 tamin'ny volana faharoa tao arinan'ny alano tany amin'ny tany Egypta de nifindra tao niala tao Elima ny fiangonana de ny zanak'Israely etra ka nakany amin'ny tany efitra Siny izay teo nenan'ny Elimasy Sinay ary ny monomonina tamin'ny Mosesy sy Arona tany anefitra ny fiangonana de ny zanak'Israely etra ka nanao taminy hoe inaiany izay mba matin'ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egypta raha nipetraka teo anila ny fandrahoakena ka ny inakanina ho voky fa nitondra nay nivoaka ho aty anefitra ianareo afaty mosary izao fiangonana rehetra izao ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy indro izao andatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo de hivoaka ny olona ka hanangona izay sahaza hoaniny isan'andro izako toetra azy na andeha manaraka lalako izy na tsy ary rambe amin'ny andro fahenina dia amboariny izay azony ary isindrotoraka izay angoniny isan'andro jerenao io a efa falifaly ndray zany le zanak'Israely fa nahita rano de niainga ndray noho niainga nefa lasa lolo kely tao de zavatra nitranga nona ndray zalahy te hinakanina fa madibadika eo foana ho azy le hoe fa mola volana pasteur fanomezatsoa de efa tsisy sakafo ndray teo de efa tsisy nohanina ndray teo de rehefa tsisy sakafo nohanina zalahy de nanomboka tonga teo ndray ny fimonomononana eo pasteur no lesona ray voalohany zay tena tiako hozaraina amin'ny mpijery rehefa miandro valim-bava ka raha lasy anabavy malalako rehefa miandro fitahina ka mbola ao anaty ady fadio ny mimonomonina ny fimonomononana de mbola fomba ny kristianina zaza ara-panahy ny fimonomononana de fomba ny kristianina zaza ara-panahy fa ny olona mato tsara-panaza efa nandalo fizantoetra dia mahay makasitraka na de ao anatin'ny ady ary mahay manome voninahitra an'Andriamanitra na de ao anatin'ny ady ary mahay misaotra an'Andriamanitra na de ao anatin'ny ady ary satria tady dio le tenin'Andriamanitra pasteur fanomezatsoa ao amin'ny Samuel voalohany toko faharoa zay de zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Samuel izay manome voninahitra ao Jehovah no meko voninahitra fa izay manamavoa no afa-baraka zay manome voninahitra no meko voninahitra zany hoe mazava ny tenin'Andriamanitra teo Andriamanitra tena mitady olona mahay manome voninahitra azy Andriamanitra mitady olona izany mahay makasitraka azy Andriamanitra mitady olona mahay misaotra azy na ao anaty ady ary ireny karazana olona mahay misaotra mahay manome voninahitra an'Andriamanitra mahay midera an'Andriamanitra reny pasteur raha fanomezatsoa goavana kokoa ny valim-bavaka raisina goavana kokoa ny valim-bavaka raisina no le hoe menimenina sy mimonomonina mety me any Andriamanitra fa vokatsy ny fimonomonanao de manome ampatezerana izy ary rehefa Andriamanitra zay manome valim-bavaka ampatezerana de tsy araka le nieritseretanao azy ohatrany hoe hitanao hoe Andriamanitra tezitra zany ianao tezitra amin'ny zavatra ho any zanakao hoe fa ny fomba fiandrasana valim-bavaka
na dia ao anatina ady ary ianao na dia ao anatina olana ary ianao mianara mitsika mianara mifaly mianara misaotra mianara makasitraka mianara manome voninahitra an'Andriamanitra. I Paoly Sisilasy nikajaina tany an-tranomaizina pasteur Famezatsoko fa na dia nikajaina tany an-tranomaizina azy Paoly Sisilasy tao anatin'ny mamaton'alina zany hoe amin'ny 12 alina teo zavatra anankiray nataony tsy nitaraina tsy monimolina tsy nametsiny an'Andriamanitra tsy nitomany tsy niteny hoe Andriamanitra raha misy ianao zao ve ny anaovanao anay fa ao anatin'le ady mafy ao anaty fonjy izy nideran'Andriamanitra izy roalahy deran'Andriamanitra fa izy nideran'Andriamanitra io fa tena tonga dia nirodana nisy ororotany mafy dia mafy nalefan'Andriamanitra dia tao anatin'le ororotany mafy dia mafy io nisokatra ny varavaran'ny tranomaizina rehetra tapaka ny rojo vy rehetra rehetra tao ambadiky le fiderana izay ihany no anisan'ny mahafinaritra an'Andriamanitra. Misy fotoana Jesosy tena namerimberina an'izao foana amin'ireo apôstôly reo 12 reo nahoana ny sary tahotra nareo ry kely finoana nahoana ny sary tahotra nareo ry kely finoana zany hoe zay ho ale hoe famola volana amin'ny fahamatorana amin'ny fahalebiazana ara-panahy le ady nisy fotoana netiny Jesosy ireo mpianatra 12 reo teny ampovoan'ny ranomasina niaraka amin'ny anaty sambokely ny ampovoan'ny ranomasina niala teo ny moron-dranomasina izy tsara ny andro tonga teny ampovoan'ny ranomasina mivadika ny andro ianao ve pasteur Famezatsoko dia afaka ilaza hoe tsy fantary Jesosy hoe inona nitranga ao aloha ao fa efa fantary Jesosy hoe ao ampovoambony ao ange ho ratsy ny andro ao ampovoambony ao nge isy tafiotra efa fantary Jesosy ao ampovoambony geny hoe isa fotofoto ny ranomasina fa saingy zao izy hoe andaontsika andeha foana ozy izy inona moa tiany Jesosy atokavana amin'izany tiany Jesosy hitsofoka ao anatin'le fisafotofotoana mihitsy ilay mpianatra tiany Jesosy hitsofoka ao anatin'le tafiotra mihitsy ny mpianatra mba hampianarana azy ho amin'le fahamatorana ara-panahy izany miaina amin'izay izany miaina hoe lehibe ara-panahy hiatrika an'le ady afahany miatrika ny trangandravatra ohatr'izay mety andalo ao amin'ny fiainana afahany miatrika an'le ady dia avy eo izy niteny tsotra rehefa niezaka repetera nampitony ny ranomasina namoaka ny rano tao anaty lakana tao anaty sambokely niezaka nampitodika ny lay hoe atodika makatsy ny lay atodika makary nampiasa fahaizana tafavoaka dia namohany Jesosy amin'izay Jesosy mifoazy ianao dia zao ny tenin'ny Jesosy satria io zavatra io efa fantary Jesosy kosa Jesosy nahoana ny sary tahotra ary kely finoana zany hoe tiany Jesosy ho tenenina amin'ireny dia zao rehefa miatrika ady aza monimonina rehefa miatrika ady aza mikoropaka rehefa miatrika ady aza matahotra rehefa miatrika ady aza menimenina fa rehefa miatrika ady mahaiza makasitraka manome voninahitra an'Andriamanitra fa ao ambadika zay Andriamanitra ampiseho ny heriny sy ny fahalebiazana amin'ny pasteur Famezatsoko zava-dehibe pasteur no hitondrantsika an'izany atao hoe famelabelarana raha fehezina dia mila mahalala amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra ny olona tsika dia tsy dia hoe dia tena hitsongoloka sy arakarabaka tenin'ny fihevitr'Andriamanitra fa misy zavatra manomboka apetraka Andriamanitra pasteur hiainana eny amin'ny tontolo hiainana eny amin'ny fiarahamonina fomba fitantanany ny olona zay mety indray mandeha indroa intelo fa rehefa avy eo lasa tontolo hiainana dia io ny ilaina fantatry ny olona hoe kay Andriamanitra rehefa manao zavatra dia tahaka an'izay ny fomba fiasan'Andriamanitra ary manomboka eo ny tokony ho ataon'ny olona fomba fiainana zay pasteur dia hoy ny teninao teo hoe mamola vola Andriamanitra ten'Andriamanitra pasteur no nanao tenerana raha nala ny zanak'Israely tany amin'ny fampahoriana tany amin'ny tany Egypta fa ho any amin'ny tany Kanana ary nidiany reto zanak'Israely reto koa dia tena andeha ho any amin'ny tany Kanana fa na dia Andriamanitra aza no nanome an'izany toky fampanantenana zany ary fatatsika tsara Andriamanitra rehefa mihetsika fa hienjana tahaka nandripahany ny lamatony tany Egypta rehetrarehetra fa tsy tonga dia hoe nandeha roplanina pasteur nananidina dia tonga dia vao mivoaka dia tonga dia manidina raha ohatran'ireny roplanina ireny dia adiny ray tonga dia any asam-bava fa noentiny tamin'ny ambaratongany tamin'ny dingana tamin'ny lalana zay namola volany azy araka ny vetikevitra naverimberinao teo satria misy antony tian'Andriamanitra tongavanao dia netiny tamin'izay ireto vahoaka ireto fa na izany na tsy zany tsy midika akory hoe miova ny hevitr'Andriamanitra tsy midika akory hoe tsy ao ndray Andriamanitra zany mihitsy ny ambety tenin'reto vahoaka reto pasteur satria
tsy aina de tsy de tena raha natany amboalohany ko le izy ngamba natonga an'izay fa teny an-dalana vao nahita azy ary natonga azy ny teny hoe tahaky izay ihany zay tany amin'ny tany Egypta. Mafy tamin'ireo ny aina 300 taona tao pasteur ary ny razam-ben'ireo sy ny taranaka le fa nijaly tao. Fa rehefa tonga taty amin'le lalana hitondran'Andriamanitra azy izy zay lalana asoa fa tsy hitondra loza velively akory, de mbola isafidy hiverina ny amin'le fanandevozana indray izy. Ny antony tsy malala n'ilay fomba fiasan'Andriamanitra, tsy malala ary tsy mahatakatra n'ilay lalana hitondran'Andriamanitra azy. Mizara roa ny afatra pasteur eto. Ny voalohany dia amin'ny Mosesy zay nomena andraikitra hitondra ny reto vahoaka reto. Ny faharoa dia reto vahoaka reto hoentina zay mifampiankina pasteur. Tsisy andraikitra hoentin'ny Mosesy raha tsy ao ny vahoaka, ary tsy ho tonga koa ny vahoaka raha tsy ao Mosesy. Misy andraikitra eo. Mosesy dia andraisana lesona hoe zany ty pasteur dia lesona be dehibe ngamba ataontsika hoe amin'ny setry ny fitantanana rehetrarehetra dia lesony ty napetraka Mosesy ty manomboka any amin'ny tokantrano, fiarahamonina, orinasa, fitantanam-pirenena dia lesona be ty hoe ahoana ny voahana ao anatin'ny kizy. Satria amin'izao fotoan'izao pasteur raha raisitsika lesony zay dia mampiazakazaka ny olona amin'izao fotoan'izao no tonga amin'ny toeram-boninahitra, ho tonga mpanapaka, hitondra vahoaka ary indrindra fa an'izao vaninandro dia hitondra firenena. Eo nefa ny ampahafantaritsika amin'ny olona hoe tsy sezy io pasteur, tsy toerana io, tsy voninahitra io ka ataonao zay atongavanao hoe dia tonga sao matsara eto amin'ny seza. Fa io ny formule amin'ny fitantanana dia tahaka ny nataon'ny Mosesy, tsy moramora ifandraikitra ny takiny eo pasteur. Ary manoloana an'izay andraikitra goavan'izay mila mahalala ny fomba hidiranao ao anao dia mety tafiditra, fa ny fomba hivoahanao ao koa tsy maintsy tadiavinao. Ka ny lesona tsara indrindra pasteur dia ny hoe eo amin'ilay manaiky ary mahalala ny fevitr'Andriamanitra n'izany fitantanana izany. I Mosesy nanana an'izany ansombotsombony fa nianatra teny am-pandehanana. Fa rehefa nainy aina izy dia tonga sao matsara tany amin'ny fiafaran'ny dia zay naniran'Andriamanitra azy mandrapatapitry ny andraikitra, betsaka ny ady fa tafavoaka satria nahay nitsofoka, nahay nanaiky, nahay nakatolona ilalana hitondran'Andriamanitra azy. Zay anankiray zay amin'ny fomba fiainana andavanandro dia mitaky an'izany. Fa ny anankiray dia reto vahoaka reto koa. Le andraikitra pasteur tsy hoe tao Mosesy dia mikroaze le bras fotsiny ny vahoaka dia hoe Vahao Mosesy zany dia mijanona fotsiny amin'izao. Fa na ny vahoaka entina ihany koa aza tamin'izany dia mitaky toe-po, ary azadino fa isany tsy neken'Andriamanitra ary tsy netezan'Andriamanitra mihitsy tamin'ity fotoan'ity ny fimonomonona ny reto vahoaka reto. Ary nisy taona tsy hoe Mosesy ny tompony andraikitra fa tao amin'ireo vahoaka ireo mihitsy isany natezitra n'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany ny fimonomononany, satria eo le tsy fahalalana ny fomba fiasan'Andriamanitra. Eo le tsy fanekena ilay famola volan'Andriamanitra, satria noeritreretin'ny reto zanak'Israely reto koa pasteur fa voavoaka ny tany Egypta dia tonga dia tany Kanana tondra dronosy tantely. Ka tsy izay le izy fa mbola misy lalana dingana fa mola volana. Dia jereo le fahendren'Andriamanitra vitan'Andriamanitra pasteur raha tonga dia nampidirina tany amin'ny tany Kanana ireo nandeha ndray andro ary amin'Andriamanitra azy. Fa vola volaina na toe-tsaina na toe-po na toe-panahy ary dia netiny tamin'ny ambaratonga nanehoany fagagana aloha tamin'ny rano vita iny maneo zany fa miasa Andriamanitra. Nandeha indray tamin'ny resaka hanina nikarakarainy eto amin'ity tantara ity dia noizy ny teny hoe nandatsahany mofo avy any an-danitra hanina sahaza isan'andro ambaratonga nadingana koa zany zay namola volan'Andriamanitra. Fa rehefa nandroso nomeny hena indray tao ambadika zay zavatra ray, zany hoe misy dikan'izany pasteur matony hoentin'Andriamanitra tamin'izany ambaratonga ampiainana zany ny olona sy ny vahoaka, ary zany koa nitaratry ny fiainana amin'izao vaninandro ao pasteur raha hijanonantsika kely ny resaka tontolona raharaham-pirenena zay sady mahafanina ny vahoaka amin'izao vaninandro zao no mahafanina mpitondra, satria betsaka ny tsy malala n'ilay prinsipa sy fitondran'Andriamanitra hitantanany ny fiainana. Dia ny mpitondra vokatry zay tsy fahalalana zay dia sasatry manao kabary ambony vavahady sy mamita bahoaka vao tonga eo dia milamina io, tsy ara-baiboly zany pasteur. Ary mamita bahoaka raha zao mbola sahilaza indray ianao hiditra eo dia voavahanao anatin'ny telo volana ina roa volana. Toe fomba azahoana sezy zany, fomba hitediavana toerana sy voninahitra zany. Fa ny ato anaty baiboly pasteur na dia lehilahin'Andriamanitra takandro Mosesy azy manaiky ny prinsipa an'Andriamanitra io, manaiky an'io ambaratonga an-dalana io, zay vao afaka ny tafavoaka. Tahaka an'izany koa ny vahoaka, tsisy an'izany hoe ametraka olona ianao satria
ianao no nametraka azy te de vao tonga eo olona io tonga de sambatra be de paradisa kely ny fiainana de hiakatra ny karama fa mbola natomboka Andriamanitra tany amin'ny rano aloha de avy eo vao mena hanina sazy isan'andro zay vao mena hena mbola tsisy resaka vilay eto mbola tsisy resaka tomobile eto fa mbola hanina isan'andro aloha zany hoe ambaratonga mpiainana ambaratonga andalana ny lalana paster ka eo ny fitaka be amin'ny fiainana andavanandro eo ny fitaka be amin'ny raharam-pirenena eo ny fitaka be amin'ny fiarahamonina ao ny fitaka be amin'ny resaka tokantrano ihany koa satria misy tokantrano ny eritreritra fa vao manambady de tonga de sambatra kay mbola mandalo ady kay mbola mandalo fizahatoetra kay mbola mandalo ambaratonga mpiainana de iny mahatonga lay tokantrano ao anatin'ny heritaona de misaritaka mipika sahady rabasady nefa voanaorana dika amin'ny paster tsy maharaka an'ilay famolavolana tsy maharaka an'ilay fitezan'Andriamanitra de ambetiny resaka atao anatin'ity tantara resantsika ity fa fimonomononana mandraka riva tontolo mpiainana zay tsy tamin'ny andro Mosesy ihany fa taratrio fidinana an-dalambe io taratrio fifandonan'ny ministra sy ny vahoaka hoentiny io taratry ny mpivady ao anatin'ny tokantrano taratry ny vahoaka sy ny patron sy ny mpampiasa satria tsy mahafantatra hoe aiza moa zany tsika zao de inona ny ambaratonga lalovana de inona ny fiainana tokony iainana fa mieritreritra fa vao miditra hoe de tonga de ho tafavoaka anika tafalatsaka amin'ny fandrika sy mifimonomonona tsy vahaolana nefa zay paster fa napiakatra amin'ny fatezeran'Andriamanitra vao miany bloqué zavatra be deaibe vao miana nidy zavatra be deaibe ka eo paster no ilaina hoe mila mahafantatra ny fihevitr'Andriamanitra ny lalana hitondran'Andriamanitra azy ny olona anankiray afahany ho tongany amin'ilay tanjona ary ho tongany izy raha mitoy izany lalany zany ka tsy tapakely ampandehanana paster ny tenin'Andriamanitra tonga tamin'ny Mosesy de zao raha vao niainga tany amin'ny Eksodosy toko faharoa paster raha fanomezatsoa de zao no afatr'Andriamanitra ery amin'ny Eksodosy toko fahatelo ny ovakiko hoe andininy fahafito mba avakeo ny paster zavady Eksodosy toko fahatelo andininy fahafito ary Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reko ny fitaraina noho ny ataony mpampiasa azy fantatro ny alahelona de efa hidinao izao amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra any amin'ny hiala amin'izay ny tany izany hoany amin'ny tany sosy malalaka de amin'izay ny tany hitondra dronono sy tately zay jerenao tsara le izy nge tsy diso nge le zavatra nambaran'Andriamanitra ozy izy Andriamanitra eto hoe ary Jehova efa hitako ny fahorian'ny oloko zay any Egypta ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatry ny alahelo de efa hidinao zao amonjy azy satria hitako ny fahoriany hitako ny fijaliany hitako ny fisentony hitako ny fanompony mafy hitako ny ranomasony zany hoe le adin'le vahoaka mihitsy no raisiny andraikitra eto ho raisiny andraikitra hidina zaoka hitondra azy izy de ozy ery amin'ny andininy fahavalo de efa nidinao zao ka amonjy azy amin'ny tany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'ny tany soa tsindriny tsara tany soa sy malalaka de any amin'izay tany tondra dronono ary tondra katately tena fampanantenana mafinaritra tany soa tany malalaka tany tondraka ronono tondraka tantely mahavokatra tany tsara ary io ny tena tany tsara indrindra eto ambonin'ny tany eo amin'ny tany kanana io paster raha fanomezatso tsy diso ange le izy fa saingy izao ny lalana tongavanany mila hain'ny olona mila fantatry ny olona ary jerenao nge fahendren'Andriamanitra paster atao amin'ny Eksodosy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo vakiony vakinao nge hoe fomba mitondran'Andriamanitra azy zao mivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompony lalana nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny namakiny ny ranomasina mena ary rehefa nalefa ny farao ny olona de tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tanin'ny Filistina izy na de akaiky azy izany fa hoy Andriamanitra handrao hanenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any amin'ny tany Egypta fa nentin'Andriamanitra ny viloany amin'ny lalana mahazo ny anefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona ary voahomana hiady
ny fiakatra ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypte. jerenao tsara le fahendren'Andriamanitra ary rehefa nalefa Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana mahitsy any lalana makany Filistina na dia akaiky ary zany fa Andriamanitra nahatsapa hoe so anenina ny olona raha mahita ady so de kivy ny olona de veritreritra ivily any Egypte. Mbola ady goavana koa zany raha ny lalana. Mbola ho ady goavana koa raha ny lalana. Andriamanitra zany nampananteny izy fa amin'ny tany malalaka tany so tondra karonono sy tantely tsy diso zay fa mila tsy adinotsika pitarika na pitarika politika io na pitarika fivavahana io na pitarika ino na pitarika ino io rehefa mampanantena olo tsika tsy diso ange pastera ny torotentsika raha miteny amin'ny olona ianao ahita fagagany ianao ry havana iova ny fiainanao ho tonga any an-danitra ianao ro tonga any paradisy ianao iova ny tantara ho motsanina ny fahavalo anakareny ianao ho sitrany ianao fahasambarana tsy diso ny torotentsika mpitoroteny pastera marina zany ary tsika miaina amin'izany tsika miaina amin'izany tsika mahita an'izany ny romanalina fa saingy tsy ampy fotsiny ry pastera ry mpitandrina raha zay notoritsika amin'ny olona fa ampafataro azy ny lalana hitranga ampafataro azy ny lalana iseho mba iomanany de meloka tsy ampiverin-dalana azy fa zay inge no olana teto pastera raha fanomezatsoa e nitanao ozy izy eria eto amin'le toko fahenina ambin'ny folo eo amin'ny andininy fatelo ane vakeo ane le fimonomononane amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ka nanao taminy hoe inay any izahay mba maty ny tanan'i Jehova tany amin'ny tany Egypte raha nipetraka teo anila amin'ny fandrahoan-kena ka nihinana sy ny voky ka ary fa nitondra anay nivoaka ho aty anefitra ianareo ahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Zany ny fimonomononan'ny olona amin'izao fotoana izao tahaka izay ihany naleonay ihany tsy mivavaka tahaka izay ihany ny verin-dalana zay ranga iverin-dalana zay ranga tamin'izay mbola tsy mivavaka ohatra zao ny fiainanay zay mbola tsy mivavaka za miteny aminao tany anaty lavaka ianao ny nakarina za de milaza aminao fa ely ianao ny maty raha tsy mivavaka ohatra zay izina moa pastera fanomezatsoa ny fiainan'ny olona raha tsy mivavaka rehefa tsy mivavaka ny olona de sigara aloha mipololorona tsy maintsy sigara mipololotra ndreo manalina eo mivavana eo izay anapotika ny avokavokany sy ny aparay rehetrarehetra am'izay mitondra ny rivotra ao anatiny ny toka ny mamaky an'ny olona rehefa tsy mivavaka izy ikiky mivavoniny raha vehivavy izy tsy maintsy lehilahy ary tsy maintsy mila lehilahy anadala azy izy zay abevoka azy de tonga azy analaza azy zay tonga azy tena potipotika ary tsy manana avenir mahafinaritra potika ny tokantranony potika ny tokantranony hoavin'ny taranany tsisy hoavin'ny taranany firifiritsika ny tsy mivavaka saika matin'ny aretina matin'ny famosavian'ny olona ary maro ory nefa maty de mbola mijanonao ihany fantatry reto zanak'Israely reto ange fa ratsy tao Egypte mafy taminy tao fatany nefa fijaliana tao e fatany nge fa ranomaso tao e fanandevozana daroka kapoka zany nazo azy tao e fa rehefa tsy fatany le lalana nitondran'Andriamanitra hoe ty lalana ho any amin'ny tany Kanany ty nge misy fizahan-toetra kely e ty lalana ho any amin'ny tany Kanany ty nge ndraindray mandalo ady kely e ty lalana ho any amin'ny tany Kanany ty nge ndraindray misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny heritreritra ao e rehefa tsy fatany zay de natonga azy nanenina na leotsika ihany nakany Egypte na leotsika ihany ny verin-dalana na leo tsy aleo veranga nandevozon'ny Egyptianina nefa izany tsy malala fa ratsy ny sigara ratsy ny toka ratsy ny fijangajangana izany tsy nalala fa ratsy ny teny ratsy ny ato am'izao tontolo zao mafaly ianao ve ray aman-dreny mahita ny zanako vavy 5 taona miaraka amina sorta kely aty mandeha hiakatra hijery ere fety amy collision miaraka avy miaraka amina lehilahy miaraka amina fofo toka mafaly ianao ve mieritreritra an'izany fa zany ny afarany zanaka ao rehefa tsy mivavaka zany tsy maintsy mahazo ny zanaka ao lahy rehefa tsy mivavaka ary zany le Egyptianina mahafatifatin'ny olona hoe aloha ihany zay ho aty Egypte zany le Egyptianina mahafatifatin'ny olona saintsay pastera raha fanomezatry hoe zaza kely 7 taona 9 taona 11 taona zao fokarongony classe de 4e 5e 3e zany ny fiainan'ny olona rehefa tsy mivavaka saintsay pastera firy ny ankizy vavy kely 9 taona manala azy am'izao ary tsy hitany ray aman-dreniny zay anaovana azy fa manohatra azy manohatra ny reniny manohatra ny dadany zany ve ny fiainana finaritra atsika
fa saingy ry mpitandrina isany rehefa fahagagana foana nytoritsika amin'ny olona fitahina foana nytoritsika amin'ny olona paradisa foana tsy diso zany paradisa fa tsy ampahafantarinao ny lalana fepetra ny fepetra fa misy fotoana nge misy fizahan-toetra misy fotoana nge mandalo ady kely ary zany izy io ry raha lasa ambavy malala isany tady dio fa rehefa manaraka ny jesosy ianao manaraka n'andriamanitra ianao andova ny fiainana mandrakizay ianao tena ho any an-danitra ianao ary ho any am-paradisa ianao misy fiainanao amin'andriamanitra misy fanasitrananao misy fahasambaranao misy fitahina arabolao misy fahagaganao fa tady dio koa fa eny an-dalana eny misy ady ao misy ady ao ripiny malala raha sendrana ady ianao akehitriny mijery nyity fandaranyity de io le lalana mizotra makany an-tany-kanana tsy diso lalana koa tsy diso lalana ianao aza manenina nde hiverin-dalana ho any am'izao tontolo zao zany aza manenina hiverin-dalana ho any amin'ny adalana sy ny fahotana zany tsy diso lalana ianao raha toka misy zavatra ohatrany tsy mifanaraka amin'ny heritreritra ao mitranga kehitriny fa io le lalana fa sainga ao anatin'ireny pasteur na misy aza le fizantoetra misy ny ady de misy koa zavatra tokony atao ny tokony atao de tsotra ny mifikitra amin'ny tenin'andriamanitra ny mifikitra amin'ny tenin'andriamanitra jerenao nge vakeo ny andininy faefatra pasteur andininy faefatra ny anaran'i jesosy kristy tompo ary hoy jehova tamin'ny mosesy indro izaho andatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo de hivoaka ny olona ka anangona izay sahaza hoaniny isan'andro izahako toetra azy na andeha manaraka ny lalako na tsy jerenao tsara indro hoy ary hoy jehova tamin'ny mosesy indro zao andatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo de hivoaka ny olona ka anangona izay sahaza hoaniny isan'andro hizahako toetra azy na andeha manaraka ny lalako izy na tsy zavatra anakiray ihany mamaky an'andriamanitra anaraka zay lazaiko fa izy reo sa tsy anaraka ny zavatra noteneniko sa tsy anaraka ka rehefa ao anatin'ny hoady io pasteur raha fanomezatsoa na ao anatina valim-bavaka zavatra anakiray ihany ny tokony atao misikitra am'izay lazain'andriamanitra ary zany ny mahatsara n'le hoe mandeha mamonjy fotoam-bavaka pasteur heritina raha fanomezatsoa izany no mahatsara n'le hoe miainy toroteny any am-piangonana tsy mety zany le hoe migrevy eo atokantrano ao ianao fa tsy nahazo valim-bavaka tsy mety zany le hoe kivy ianao de mieritreritra hiverin-dalana angatsitsika amin'ny fanomponan'ny tompo aleko za mijanona ato mitokony atao trano ato adalanany ianao no mijanona ao an-trano ao satria olo io de tokony androso ianao ahita valim-bavaka de lozanao mitokona ao an-trano ao fa ny tokony ataonao de ny hoe inona ny sitraponao tompo manovoery any am-piangonana manovoery any am-piangonana ao anatin'ny hoady io zany de hoe inona ny tian'andriamanitra olona zay namiko mifikitra amin'ny tenin'ny tompo foana za pasteur raha fanomezatsoa 5 taona zay nanomponay an'andriamanitra nanoloranay tena teo nivon'ny fanomponan'ny tompo 5 tamin'ny 1983 jusqu'à maintenant fa lazaiko anao pasteur nampianarin'andriamanitra an'izany indrindrandrindra rehefa za nanomboka nandeha rery teo fanomponan'ny tompo tsy teo tsony ny ray aman-dreny tiako teneny hoe ny ray aman-dreny zany tsy hoe efa maty akory fa ny ray aman-dreny mbola any fa ny tiako teneny hoe manana ny fahaleovantenanao am'izay anao zany hoe ianao so ny tompo rery am'izay fa mahafinaritra miaraka amin'ny tompo ianao zany misy fotoana tsy maintsy mitsofoka ao anatin'ny hoady io fa nampianarin'ny tompo hoe maiza mame voninahitra foana anaka ao anatin'ny hoady lalovanao tandre mimenimena satria efa nisy fotoana mimenimena fa tsy nahitana vokany de nampianatra ny tompo mianara mame voninahitra mianara midera mianara misaotra ianao fa tafavoaka foana pasteur raha fanomezatsoa ary tsy maintsy tafavoaka ao anaty ady ary io andriamanitra mitsofoka ao anatin'ny hoady io tsy mahafoy ianao zany io le izy io zany pasteur marina le tenin'andriamanitra any amin'ny John toko 9 angamba zay ndona vakitsika eny vetivety pasteur John toko 9 hoy izy eo amin'ny andininy fa 3 vakina pasteur John toko 9 andininy fa 3 izany teny izany no lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko
aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naresy izao tontolo zao teny fampanantenana nataony Jesosy eto am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Andriamanitra tsy miteny eto satria amin'Andriamanitra pasteur tsisy fahoriana, ny ady misy fa fahoriana tsisy. Ohatsy izy hoe eto am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, mahita le izy nareo ohatrany hoe manodidina eo kaikinao eo le ady manodidina fa tsy mahakasika anao zany io pasteur. Ohatra ny hitany masonao zany le fahavalo tena romotra andramatra anao mihitsy le fahavalo tena hoe amely anapotika fa izao tsy mahakasika anao zany fahavalo, tsy mahakasika anao zany fahavalo, tazanao fotsiny izy eo ohatrany hoe tena manodidinao hitanao fa tsy mahakasika anao zany. Ary zay mihitsy natao anaty baiboly ato. Mila takatrao azany fa endren'Andriamanitra, mila takatrao hoe inona planin'Andriamanitra, ary tsika tsy tokony mila hoe hokivy ambony ihany, horeraka ambony ihany, fa mila mahita iana hoe ahoana ny fomba hiatrekony. Ary zay no mahatsara an'le hoe raha ao anaty ady ianao, ao anaty olana ianao, ao anaty zavatra io le lalana mizotra makany an-danitra io pasteur fanomezatso fa saingy zao ao anatin'io ady io ianao tokony tsy tapaka, ao anatina fivoriam-bavaka tsy tokony ho tapaka ianao no alalany hoe inona ny lazain'ny baiboly, inona ny lazain'Andriamanitra ka tokony hakataviko pasteur fanomezatso. Nampanantena fandresena fitahina fitsaharana ho an'ny vahoaka ny Andriamanitra pasteur araka ny teny manao hoe makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatatra sy mavesatretana fa izao no anone anareo fitsaharana. Fanamby omen'Andriamanitra ny zanany io sy ny mpanompony pasteur ary tsy mahafaly an'Andriamanitra mahita olona ao anatin'ny fahoriana. Fa kosa ny fomba tongavana amin'izay toeran'izay zay tsy moramora no ilaitsika fatatra ary ilaina ianarana. Tsy midika akory hoe sarotra dia tsy azo andianana, azo andianana ary amin'ny fotoana tsy mandeha amin'ny lalany pasteur dia tsy moramora koa nefa miazo ny olona anankiray ary eo ngamba ny tonga dia ametrahana hoe safidy ity lalana ity. Andriamanitra dia nametraka hoe tsy netiny nakany amin'ny lalana mahitsy reo olona reo, zay zany kay pasteur no antony na tonga ny rety vahoaka reto hoe taty amin'ity lalana ity nitondran'Andriamanitra azy fa tsy tary satria mbola goavana ihany koa fahavalo ao ambadika ao raha ohatra ka mitady lalana akaiky sy lalana manitsinitsy ny olona amin'izay fotoana zay. Ary efa nalan'Andriamanitra aloha amin'ny fotoana zay zavatra misy zay. Ny taria tanàna raha teo moa efa mafy mangidy ny ainana tany amin'ny tany Egypta zay nale rehetra mafy daholo. Ty zany no lalana azo efina pasteur ivoahana ary atafavoaka ary atonga ny olona ho lasa lavitra raha andeha izy dia oya mambety teniko matetika safidy io ndraindray tokoa ny pasteur ohatrany hoe tady tombona amin'ny fijerin'ny olona efa nilazaiko teto zany. Ary zay mahatonga ny olona tsy mahazaka ndraindray ozy ny olona jerenareo hatry mivavahanareo jereny ty tokantranonareo ohatrany hoe mbola miady mivady foana. Tamin'izy tsy mivavaka miady mivady fa izy mivavaka mbola miady mivady ihany. Jerety fiainanareo mbola bokany trosa iza zay ty any anjenareo vola tamin'izy tsy mivavaka bokany trosa fa izy mivavaka mbola manana trosa manolona ihany. De zay matetika ilay fijerin'ny olona ary amin'ny fijery vonjimaika pasteur dia ohatrany hoe inona tokoa moa ny ivavahana. Ary raha ohatran'izao le fivavahana aleo mijanona ihany. Tamin'izy tsy mivavaka narary ary taizanaretina, zao izy mivavaka ohatrany mbola marary ihany. Tsy mitovy io pasteur, tsy mitovy io. Raha nijanona tamin'ilay tsy mivavaka ianao dia nendrasan'ny olona marary pasteur, rovina ny ofaty, rovina ny tapitra ao amidy ny fananana ividianana fanafody. Ary io koa pasteur mahagaga, misy olona tsy mety maty raha tsy lany ny fananana, raha tsy lany ny volany, zay izy vao maty rehefa avy eo fa fatesana ny endrasan'ireny olona ireny. Rehefa tsy ao Andriamanitra, rehefa tsy ao Andriamanitra. Ny zavatra endrasan'ireny tokantranony korotana tsisy an'Andriamanitra ireny dia hoe rovina ny saraka, rovina ny anao divorce, rovina ny zaraina ny ankizy dia zaraina ny fananana. Zany ny fiafaran'ireny pasteur raha zay ny safidin'ny olona ka hoe aleo any amin'ny tany Egypta ihany tsy mila mivavaka tsy mila an'Andriamanitra. Fa tsy zany miaraka amin'Andriamanitra pasteur. Manomboka misy zavatra ho ataon'Andriamanitra ao. Raha nikorotana ny tokantranonao dia minohy ianao fa anomboka hahazo telefônina mahafinaritra amin'ny vadinao ianao atoato raha hivavaka ka atoky an'Andriamanitra satria anomboka andamin-javatra Andriamanitra. Rehefa mivavaka ny olona dia manomboka tsy mieritreritra tsony le fisarahana fa mieritreritra ny iverenana, iarina tsikelikely ny fiainana. Ary zay le fomba fiasan'Andriamanitra tato, niainga tany amin'ny zéro, niala tany amin'ny fanandevozana fa nanomboka nahita fagagana. Ty aloha ny rano ary
vetivety eo ndray tiandray ny mana sahaza hoanina isan'andro e vetivety eo ndray efa te hinan-kena ndray nareo alofa karakaraika miakatra tahaka an'izany ny olona boka nytrosa tsy mivavaka pastera dia mieritreritra isan'andro hoe rovina no avy eo microfinance akantrano atao antoka hiakatra tribunal dia higadra zany isan'andro ary na dia patsaka manakatona vavahady ary ny ao ambavahady dia efa mangovotra izy miakatra ny tension hoe polisy zay moto mandalo any amin'ny arabe ny hoe ny dia efa mitebiteby izy hoe polisy zay fa ny olona manana problème tototry ny trosa tapa-kevitra hiala amin'izany fahoriana zany ka hitodika amin'Andriamanitra hialany amin'ny tany Egypta ka ho any amin'ny tany Kanana tsy zany pasteur fa manomboka ahita vokatra ahita fitahian'Andriamanitra ahita ny lalana zay hitondran'Andriamanitra azy hiavoafafy itrosa io hiao foana ny adiny ary hiao pampisambotra izy ary eo mahatonga le manomboka mavita trano mavidy fiara manomboka milamina amin'ny fiainana rehetrarehetra satria zay pasteur le principe an'Andriamanitra zay le famolavolan'Andriamanitra zay le ambara tonga andalana hoentina hitondran'Andriamanitra ny olona ary ny fiafarany tsy maintsy any amin'ny faratampony mila malala an'izay tsika mila matakatra an'izay ka safidy io raha makivaky ary amin'ny tany Filistinina ianao dia mety mifaty ny raisinany na naraka ny lalan'Andriamanitra ianao io no azo efina fotoana ny ilainao dia mivavaka ny takina aminao marina fa ao Mosesy fa ianao mila mivavaka ary tsy Mosesy rery miady fa ny vahoaka mila mitolona dia ao ambadika izay fandresena fitahiana voninahitra tany Kanana tondra dronono sy tantely hoy ny tenin'Andriamanitra pasteur ka efa maraparantsika io menanao ny famarana zava-dehibe mihitsy zay pasteur Rafanomezatsoa misy zavatra anankiroa izy io izay navan'Andriamanitra tsara raha andeha anitsy reto olona ireto dia fahavalo no mitsena azy eo ary enjany zay hoe fandona amin'ny fahavalo zay nefa zareo mbola tsy nanao entraînement mbola tsy nanao fanazaranaandriamanitra ary natsinjo hoe vita ireo raha ny lalana vita ireo nefa ny raha andeha hizotra amin'le lalana hitondran'Andriamanitra azy koa izy dia tsy maintsy ho zarin'Andriamanitra ihany eo anatina fizahana toetra izay maivamaivana ampianarana azy hiasikady maivamaivana azonao zany za zany miteny an'ireto olo reto hoe aleo manaraka ny lalàn'Andriamanitra aleo manaraka ny lazain'Andriamanitra fa raha Andriamanitra no mitondra ady eo anoloanao dia izany ny afaka mamahany io ady io fa raha ny fahavalo no mitondra ady eo aminao ka ianao rery mieritreritra andeha rery hokofona rery eo anao ary zany ange pasteur ny mahatonga fiainan'olona be da be reny tena hita hoe niakatra avy any amin'ny faratampony fa mitrotrondry ary amin'ny farany ambany amin'izao fotoana zao satria mandeha rery satria nandeha rery ary tsy tao Andriamanitra reny le nitady lalana mahitsy lalamanitsy mora lalana manitsy tonga dia midona mipototsy midona amin'ny fahavalo rava vetivety za dia miteny aminao alao zay man tombontsoa pasteur amin'ny fianarana an'ity baiboly eto amin'ny fahita lavitra sy amin'ny radio teny manana tombontsoa ty fandarany ity pasteur tsy fandarany Vahao ny oloko tsy fandarany pasteur Ertina Rafanomezatsoa na pasteur Ertina Randriary Malala fa ity fandarana ity dia fandarana hitezananao ary alalanao zavatra betsaka hoe avy zany le manaraka an'Andriamanitra iraisan'ny baiboly rehetra maneran-tany iraisan'ny baiboly rehetra ary ty tena natao an'ny kristianina rehetrarehetra izy ty pasteur Rafanomezatsoa za tena miteny aminao manana tombontsoa anao manaraka ny tomfandarana to satria lasa manana fahalalana sy fahatakarana ianao hoe avy zany le manaraka an' Jesosy tsy diso le fahagagana toriny tsy diso le fanasitrana tsy diso ny valim-bavaka tsy diso ny fiainana mandrakizay fa misy tsy ampy izy io indraindray le zavatra toriny tsy ampy fepetra atongavana any amin'le tanjony dia zany izy ampianarina anao zany dia amin'izay rehefa mandalo an'io ianao dia hainao tsara ny hoe raha mandalo ady ianao na mandalo fizahany-toetra dia hitanao hoe aizao le lakile natorondry pasteur ivoanao anatin'le izy nda hivavaka tsika misaotra raha io raha avaka ny andrazany fampianarana sy tenin'Andriamanitra zany izy nampianaranao ny lalana tokony alesy ny lalana tokony izorana tompo tsy mahalala ninino zay ary tsy mahafantatra na inona fa ianao no mampianatra anay andro manalina ny lalana tokony alehanay ta io reto mpijery ny fandarana ta io reto mpanaraka ny fandarana atanjaho izay ampahery izy io zay ajavelao kivy izay tompo velombelomo ny ara-panahanay ary velombelomo ny fonay raha misy mpino zanak'Andriamanitra ao anatina ady mangotragotraka ny ady dia ampafantaro azy fa ianao no napiditra azy tao dia ianao ihany ny amoaka azy ao ray malala o
mino zay fa zany fampianarana zany dia tonga na hitombo mandrakariva ho amin'ny fahasoavanao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Amen. Izay say indray pasteur Rafanomezatsoa no resakitsika teto tamin'ity ity izay mbola namafisatsika ihany moa fa amin'ny 4 Aogositra ho avy izao, efa fahavatra ny volana Aogositra ho avy izao dia eny amin'ny Colisée amintsika no natateraka ilay loha hevitra goavana hoe manamotsana ny tanjaky ny fahavalo. Eny an-dalantsika io dia fianarana daholo ange zany pasteur ary tafiditra natao fianarana io, natao fianarana zany manamotsana ny tanjaky ny fahavalo hoe hiatrika ny Kananita ianao, ny Jiribosita, ny Girgasita, ny Jebosita sy ireo ivita sy ny hitahita rehetrarehetra eo mila takatra ao ny fomba fidiranao, mila manana fatakarana ho hainao ty retsa-pivavahany ty zany pasteur tsy vitany vavaka nampianaran'ny tompo izy ty, tsy vitany fiekempinoana, tsy vitany vavaka kely mitaraindraina sy mitomasy rainay io hitanao zay menaka, tsy vitan'izany pasteur. Sody reraka eo ianao fa izy ty mila fatakarana sy fahalalana ny Baiboly. Tsy voasolona fianarana sy fahaizana ihany koa. Tsy voasolo fa mila hery, mila force ary mila fianarana fomba hiatrehanana io. Ary le hoe Andriamanitra mamaly vavaka sy Andriamanitra hitanao io tsy aza varina amin'ileo ranomaso sy fangatahana lavo zao. Efa nianaraka teto hoe fomba ny zaza ara-panahy zany, raha zaza ara-panahy ianao dia atao fa azo, fa rehefa manomboka le bebe anao atao fa ho hitanao zany Andriamanitra zany fa tsy amaly anao. Tsy amaly anao tsony Andriamanitra rehefa hitan'Andriamanitra anao olona efa tokony ho lehibe ara-panahy matso ara-panahy nefa ngatadava zao, nefa mieritreritra anao mifady ihany na andrano azo valim-bavaka, fady ihany na anao an'izao, anao alim-bavaka mba azo an'izao. Non, misy fitombona ara-panahy takian'Andriamanitra ao ary raha tsy maintsy miroso amin'izay dinga ny fitombona zay ianao mba ahafahan'Andriamanitra manao zavatra ny fiainanao. Zay le izy pasteur. Fa dia rapitsy motoizantsika any angambany toy ny lesona mandrapatonga ny eny amin'ny Colisée amin'ny 4 août avy izao pasteur dia mitoy amin'ny sabotsy avy izao etsy amin'ny Samafy ambany atsimo sy etsy amin'ny Mangotendry Fanambojanary ity fandaharam-potoanantsika goavana dia goavana tia mametraka mandram-piona aminao pasteur Famezatsoa. Dia mirarisoa antsika mianakavy mpanaraka ny fandarana samita iny tompo mandram-piona tompoko. Veloma tompoko.